Korotamby, Olalaoviny Solofo, Ery, Luce, Simonety, Saondry ary Aina. Fa ahoana izany tonga dia miditra tsy manao ohatr'izany? Azafady fa maika loatra ary mama. Fa misy inona? Salama ve aloha ianao? Salama. Misy vaovao ihany fa raha tsy izany ve ho tonga vao maraina aty aminao aty? Fa misy inona e? Sao dia mba aty aloha landy. Tsy aty izy. Fa ahoana? Nandalo taty ve nefa izy? Ka tsy hitako mihitsy izy tsy nody hatramin'ny maleriva. Izany ve? Ny zazakely napetrany tao amiko tao za avy niasa jereko zazakely mitomany ny ao an-trano. Izy tsy ao mihitsy sady tsy niverina hatramin'ny alina. Fa lasa aiza koa ary kialan'iny? Ny eritreretiko izao dia hoe lasa aty aminao aty. Tsy nandalo taty mihitsy izy ka. Fahasairana nanenay tao nandritry ny alina saika tsy nahatory ilay zazakely. Fa nganareo niady? Sy nisy niady izany fa avy ny sakafo atoandro izay maly. Niresadresaka teo moa dia rehefa avy eo za lasa niasa. Vetsoa ihany ary efa niverina loloa maly fa raha izany angamba no alilalina ohatran'ny fanaoko dia tsy haiko izay nanjoany zanako tao. Fa tamin'ny 4 teo eo niverina, niditra ny trano aho zazakely nitomany eo. Nandrasana izy tsy niverina, nandrasana tsy niverina. Fa lasa aiza ary? Mba tsy azoko mihitsy aloha e. Hono fa efa fanao ve ilay mandeha tsy miteny ohatr'izao? Tena vao sambany mihitsy. Tsy mbola mpanao an'izao izy. Tsy niady mihitsy nareo? Tsy nisy zavatra ny famaliana hitaona ny kely azy. Dia nataonao ahoana ny zazakely tamin'ny alina? Inona moa ny ataoko azy eo fa dia nitambatambazana nomena sakafo fotsiny. Tsisy afa-tsy izay dia tambatambazana atory. Andrekako. Fa tsy dia maninona aloha ilay zaza e. Izao mba matory eo, natory maraina be dia nilozako vetivetina katy. Sao dia mba misy azonao anampiana ahy tokoa aloha e. Na hitady azy na tsy haiko hoe na ny hanome sakafo ny zazakely fotsiny ary. Mahampiferinaina koa izany ataony kialakely izany. Rabe. Inona moa no azoko atao amin'izany ry Johary? Ka mba hampio ihany moa na dia nitaizan'ilay zaza fotsiny. Izy anie izao dia tsy fantatra na viana vao hiverina e. Eny e, aloha fa amboariko ny programako dia andalo any rehefa kelikely. Fa mieritrereta ihany ianao na izany aza. Fa misy zavatra tsy normal ao aminareo matoy izy lasa. Mieritrereta ahoana? Izay e. Amin'io izany dia avy aty amiko ny tsiny sy ny zavatra tsy mety mahatonga azy mitsoaka ny tokantranony. Ka misy antony ao e. Ora mama. Hafa kely anie izany fomba fijerinao izany. Za indray izany nomenao tsiny. Ka izay ka tsisy ninona nge teo aminareo nefa lasa izy. Izy koa ve dia andeha amin'izao fotsiny. Fa misy zavatra tsy mahatamana azy ao. Indrindrindrindra kizy kely io ve dia ilozany fotsiny ao. Izany any ange io e. Andeha aloha fa tsy fantatro izay manjoa ilay zaza ao dia mba mandalovy ianao dia ampio aho fa za jerena fotsiny a. Tsy maintsy mandalo any ary avy eo ka. Aleo le tsy mianatra aloha ialahy Remy androany. Ka hita laza ho fahasahiranana manjoa antsika izao ny reninareo mbola tsy nitranga foana hatramin'izao. Ahoana io zazakely io? Sao dia verin-dada vaky lalao ary ty fianarany tiako hoe rehefa ajanona dia ajanona, tiana ajanona, rehefa hoe mandehana dia mandeha indray. Eny, fantatro anie izany. Fa ny zazakely ary ve izy nipetrahana eto za tsy maintsy andeha hikarama. Dia ahoana? Ka ny tsy azonareo ange izay androany tsy maintsy mipointy any am-pianarany e. Lesona tsy azo ialana mihitsy no ataonay any androany. Ao moa letsy fa anoratako taratasy ialahy raha matahotra. Sady tsy vitan'izay fa mifampiakina amin'ny fangalana fanadinana ataonay amin'ny herinandro koa io. Tsy hitako mihitsy anie izany. Dia ho atao ahoana ny zazakely ity tsisy mitaiza?
tsisy manara-maso io tsy azoko entina mandeha ihany afaka hoana le tsy nitondra zazakely sady amoy cyclopus ihany no hitondra zazakely e. Tena mieritreritra ary dada fa akinonareo amiko daholo ty zavatra rehetrarehetra ty tena marina ny tokony tsy isahana an'ireny zavatra mpanaovanareo anato reny fa efa tsy eran'aina reny Tena mifona mbola le- ampianareo mitaiza koa mifona letsy remia mba enono teniko de iza zany ny baby mivokany raha ohatra ka tsy afaka za iny nge tsy maintsy mahazo ao tsiny moa letsy fa hitadiavana vahaolana ny fiainan'ny lahy sy ny fianaran'ny lahy fa ny androany aloha ny antsika nijerena eno ny dada eritrereto fa nareo ary nge tsy tena miantoka ny fitaovam-pianarako sy mombamomba e mbola ny namako sy ny olo-mpantatrano no tena miantoka anahy de raha ny tianareo atao ngamba de hoe ajanona mihitsy ny maninona raha zay nitsorona raha ohatra ka zay ny eritreritry nareo e dia inona zany ny anaovantsika n'ity zazakely ty e ka andraikitranao io aloha ianao ny tompona andraikitra voalohany amin'io zazo io fa tsy za tsy maintsy mandeha mianatra dia ahoana re izany sady ny tena marina tsy maditra be io e tsy vitako mihitsy mitaiza azy re nisan'andro iny ary efa tsy fidiny dia lahy miditra amin'ny firy ary zany zay ao ary efa tarako mbola nanolo zazakely mbola nanasa azy mbola nanao inona avy eo koa ary ary rahariva ary mandeha lahy zao marain'izao dia rahariva mijanona dada mbola tokony any sakory koa ary amin'ny enina riva zany hoe mety tena alina be zany vao tonga eto androany dia mba ataovy tsara ary letsy ny fianarana moa rehefa izany fa dia efa tsy azo ajanona mihitsy raha zao lahy mbola tsy isy vokatra tsara ihany dia inona zany ny dikany efa mezaka ihany aloha e tsy haiko zay fijerinareo aloha hoe ahoana fa de efa tena mandeha ambany lohako mihitsy ary sady misahana ny tokantranonareo ato no misahana ny fianarana koa dia ahoana re izany sady andeha hikarama zany letsy no andeha andro sakafontsika ny taiza sy mitady avy nareo vahaolana ka ny fieritretako an'izany ary de efa tena manimba ny fianarako tena mandeha na re marina lahy randeha zay ary lasa dia mba miverena malakilaky letsy rehefa mirava fa sy dia milalao an-dalana any e ihany e ataoko ahoana re izany ny andaminako ny fiainanay tsy maintsy hanamboatra fibabena amin'ity zazy ty ihany aho zany alao no jerena le dra indra mbola ho hitao ohatrany tsy lasa ny ataonao raha zao raha joa fa ahoana ramose ianao rery zao ny tsy mahafehmivery soma fona rangaha mba saika hiresaka kely koa ny tena natongavako ty aminao mba afaka hiainao ve ianao ny ainy ve motso ohatrany tsy hivoaka ntsony ngamba ny posy aloha tsy miaraka aminao ikeny mba raha afaka miaino ahy aloha ianao dia izay ny mba hiangaviako tsy zany mantsy fa na tonga tsy nahafeny versement tao anatin'izay herinandro izay lasa ny vadiko tsy mora ny erangaha zany hoe ilozam-bady zany vadinao tokantranonao no miala tsy fantatra hoe nakaiza na nakaiza dia lasa za daholo no misarza ny rehetrarehetra ao an-tranonay dia mba ilay fisarany rehetrarehetra hoe ianao lehilahy zao sady mikarama ianao a no miezaka miverina any an-trano mahandro sakafo mikarakara ny ankizy ny vola moa amin'io dia tena izay ny mahatonga ny versementanao tsy ampy e tena mifona marina e ka inona moa ny idirako amin'ny afera tokantranonareo any ka eny e marina fa tsisy hidiranao fa mba mitantara fotsiny aho hoe mamindrafo amiko amin'ity indray mandeha ity fa ezahako fenona ihany a ny versementanao fa aza matahotra ianao eny ary mamindra fo aminao androany fa raha mbola miverina ny rapiso dia roako ianao mampanantenanao aho fa tena ho fenoko ny volanao fa ny olana kely koa any tato ato simba foana le posy e dia tsy nahavita karama be dia manahoana fa lanina anamboarana azy fotsiny ny vola ny atsika iny koa efa tokony hisy olo tsy haiko raha fantatrao zany ka ny vola ampidiriny zao mbola tsy misy hividanana ampineko mba mampafantatra anao fotsiny aho fa le izy koa mantsy ny raha vao ratsiratsy le posy dia efa tsy dia mahazo client zany ny olona posy tsara foana ny ty so dia mba mampiresaka ary ianao ty
Fotoana mampandeha ny tsena anie zao fotoana izao e. Andriamanitra ny vavolombelona Ramsea. Inona moa ny tombontsoa anahy amin'ny ilazako an'izay zavatra any raha zavatra tsisy eo amin'ny tokantrano kokoa ilay izy. Ka maro anie ny olona no manonona ny anaran'Andriamanitra fotsiny amin'izao nefa ny afetsifetsena be loatra. Marina ihany ny ianao. Dia afaka makaposy ihany avy ve zany Rapitso? Mba miezaka kely ianao izany aloha mandony hofa-posy normal manomboka Rapitso. Eny tompoko, ao fa tena ezaka ka, aza matahotra ianao. Misaotra betsaka e. Ay ve malala mody ihany tony vehivavy mpisitaka amin'ny tokantrano tony e? Taiza foana dia aninona ty indray? Finna koa aza ny fanontaniana ho zany. Aza be fa lasa mamely mihitsy fany tsy raharahako fa mbola pika eo azy. Fa nahoana koa no mikasitana ohatr'izany e? Tsy fantatrao mihitsy ny fahasairana ny manakavy ato amin'ity trano ity. Za voatery nijanona tamin'ny fianarako mihitsy ny zazakely jereo iny marary lava tsisy mpikarakara. Ka tsy fantatro akory ny atiny alako tato. Marenina fa mbola siko indray mandeha eo anao rabofy. Mba asio fanajana Remy fa renao ane ahy e. Inona moa ny antony tokony hanajako anao nefa ianao raha tsy mananjany tenanao? Vehivavy mpanitsakitsaka tokantrano dia izany no mendrika ho ajaina. Maninona tsara ma? Mpanitsakitsaka tokantrano sa manao makorelako na atao mamana ivelany any zany. Ty vavanao e. Ka inona fotsiny atiny ataovanao zao tokantrano zao inona? Fa zazakely ve aloha aminao e? Zary misy saina noho ianao tena aminao aza e. Malala ny ataoko Amiko olona tsy malala ny tokony atao mihitsy zao. Fa inona moa zany no tena tianao atongavana? Ay ve fa tonga ato ianao e? Fa ahoana? Tonga tsy fantatro izay alehan'le ramatoa eo aty fa ngamba tsy nety nataony tany ivelany tany dada. Inona moa zany zao ny fanazavana omenao amin'izao nandaozanao ny tokantranonao zao? Ka nitady izay mahasolo tokantranontsika. Ay, dia nahita izay mahasoa tany zany ianao zao dia iza le olana nasoa anao? Mbola tsy nahita aloha hatreto fa za mino fa tsy maintsy ahita. Hono Arlandy, ianao ve dia mieritreritra anay ho zaza kely? Mieritreritra anay ho ketrina tsy mahalala ny ataonao? Vehivavy mandao tokantrano dia iza nieritreritra fa hitady soan'ny tokantranony zany? Ka ny fiafarano no ahitanareo azy Aza be resaka eo fa vonoko eo ianao vonoko Oka Rsea, oka, avelao. Dia mitena zay, mbola manatsaratsara tena ihany le ramatoa ty. Mipetraha moa e. Efa miteny anao fa mbola tsy fantatro ny zavatra ataoko. Io dada-mpangilo no vavanio fa tena petahako ny taman'andray mandeha eo anio. Oka Rsea zao samy ijinjany afafiny ihany ny olona. Tena raha za mihitsy to ohatrany dada, fahaiziko tanteraka io. Tena marina zany e. Ka na ho faizina Rsea ampiovinina tsy ny fifalasa tany izy. Nareo manampitambany hoe fa raha salamiko io ataoko mijalijaly tanteraka mihitsiny. Heninao zany, zanako no miteny an'izany. Mafy anie ny zavatra niatra taminay teto e. Ary ianao ve dia tsy mba nalahelo an'io zanakao izay mbola minono io? Eritrereto io zao dia efa ronononombo foana no hohanina. Ziska zao, tsy minono io zazy io. Mampalelo ange zany e. Mifona ary aloha fa tsy nety nataoko tamin'iny. Fonafona. Vitany fonana tokoa moa zany izy ty. Ka eritreretina ho netiny nataony fa ianao aloha zao dia efa afa-baraka hoe nandao ny tokantranonao Tsisy tsy nahalala an'izany teto amin'ity tanàna ity hoe lasa nisitaka ianao nanarak'olona. Zany ny fahalalan'ny olona anao. Ianao zao dia vao voalohany dadabo ny école sy ny droit rehetrarehetra. Ny an'ny manana baka fa noho ny fahasaranana dia tsy najanona aloha fa ny atao trano aloha voalohany zazakely. Rehefa hoe mitady izay hahasoa ako. Iza koa ny ino an'izany e? Toko mety daholo izay tenenina. Sady samy manana ny mahasoany io ramatoa ty mety mahasoa anao rery ngamba zany fa tsy mahasoa antsika rehetrarehetra. Mahasoa antsika rehetra ko hitanareo izao tsy fahampiana atao tokantrano izao. Dia aiza izay nentinao an-trano fa tonga ianao io. Mbola eo am-piketrehana. Dia inona zany izao ny eritreretrao ianao miditra n'ity trano ity amin'izao fotoana izao? Sy ny aloha dada mifahafantarako an'io napetrapetraka ny lehilahy tany io. Dia rehefa votany izy dia izay vao modimody aty indray. Anjarana aloha fa raha za aloha tsy manaiky an'izany fa tsy haiko izay ataonao dada. Ianao ty Remy dia mahay vavaka. Ka mba marina kosa ny azo. Ka tsy misy an'izany. Olona efa misainana io efa olona 7 taona io mahalala ny fiainany. Dia inona ho azy zany izao ny eritreretrao ianao tonga eto izao? Janona kely indray alohako. Janona kely indray aloha.
Za tata tsy hiteny tsony fa ny any tanako sy ny tongoko farany ny teny eo a. Tsy hitako letsy zany zay hevitra. Na ny mijery anao ary aloha dia efa mahakamo be. Mampalolo mijery anao. Ngamba zao izy azo tsy mahafantatra anao tsony ary. Fa ahoana koa e? Ampinono aloha izazo fa zara renao tonga eo e. Fa sairanana nampinono azy efa ohatran'ireny inony ireny. Nitady nono eran'ny tapo-tanety. Ka tsy afaka mampinono an'io zazo io tsony a. Fa maninona? Ka efa mivadika noho ny firy andro ve izay tsy nihinana. Dia anao zany dia tsy mba nahatsiaro an'io zazo io, tsy mba nalahelo an'io tany amin'ny nalehanao tany. Aiza moa ny tsy alahelo fa nareo mianankireto koa any dia efa tsy. Za aloha dia menatra ny vavam-bahoaka e. Vao mivoaka ianao dia tonga dia any aminao mason'ny olona. Ohatran'ny hoe ny tena koa nanao inona. Ao fa efa tonga azy zao e. Dia mba meo voandalana any aminao any zany. Raha misy ara zany tata volan-dra filano any am-paosiny any a. Mangina moa letsy fa mahakamona ny miaino azy zany ara. Fa inona ki ty adalana nataon-driry landy? Adalana inona ry mama? Fa ndry tsy hitapopoka teoko. Ay ve. Aferako manokana izany ry mama. Ka inona izany? Zay mihitsy nge tiana io fantatra. Avelao moa izany ho any e. Efa hoe aferako manokana fa aza dia hidirana lalina loatra. Raha ny tena marina izao dia nanaraka lehilahy tany ndry. Afa-baraka mihitsy izay teto ny vavam-bahoaka tahaka n'inona. Tsy ho fantatrao ihany ve ny marina ry mama? Ka inona le marina? Efa hoe aferanay manokana izany. Maninona no afenina izany nge rendry e? Ka tsy tiako tenenina-ko. Zazakely rangahy ilozana fotsiny. Eny e, ilo diso aho nandao ny zazakely fa izany nge izay fa miveriny e. Aza mamerina ny reny intsony amin'ny sisa fa mahatsiravina. Ohatran'ireny zaza ratsy taiza reny. Mba olona manam-panahy ohatr'izao ihany moa ndry dia manao an'izaniko. Fa izao aloha ry mama. Somary mamaiky ihany aho satria ny zazakely mbola navelako any an-trano fa izao. Mba indra mbola tia mama. Mbola tao inona izany? Misy ilaiko azy. Ko maninona raha makany amin'ny vadindry? Tsy makany amin'izany aho ka. Aty mama ihany. Zaho indray ndry a. Fa inona indray ty akinafinafina amin'ny fiainandry ity e? Afenina daholo izao rehetrarehetra izao. Ka efa miteny mama hoe tsy fantany izany. Misy antony. Aferako rery. Hatramin'ny vina indray moa misy an'izany. Izao ny teniko amin'ny landy a. Mba endriendry. Raha lehilahy hafahafa angena anaovandry toetra ohatr'ireny mandao tokantrano fotoana lava be ohatr'ireny efa nosoloany teo ndry. Ka efa fantatro tsara ny toetra ny vadiko ro mama. Dia raha fantatra ny toetrany dia ararotina. Mba meo mama fa mama koa. Dia manasa tanana izay raha misy fikorontanana eo indray a. Eno a. Ohatrina le izy. Ataovy roa alina. Ty ary. Dia avereny ny volako a. Eno a. Ohatrinona moa izany dia vola hoentin'ny latiro zandry kely? Toatra ny 204 iny hoe nisy resita kely izany no teo aloha teo dia miampy ny hofa-posy androany. Misaotra betsaka le tsy fa voaray ty e. Fa izy nakaiza e? Marary izy dia nijanona ohatranao fotsiny. Fa elahy moa izany inona? Zana lama toa ahako. Ohatrany mba mampisy tery kely ihany tokantranonareo ry zandry lahy. Tsy azoko le fantanianao raha misy. Ahoana zany maman'ilay tsy eo zany? Marina ve zany? Eny e, izay aloha marina fa efa lasa izy teo aloha. Fa izao nefa izy efa miverina ao indray. Avelao moa izany ho any raha misy fa izao ny zavatra saika tena ho resako aminao e. Ahoana hoany? Hoe maninona raha mba omenao posy ray amin'ireo mba tariko lo sikilo moa izany. Fela aloha izao 4 taona e. Efa ampy taona fa ny karatra mbola tsy vita. Ka za indray zany no sahirana resaka ara-panjakana any? Ataovy moa raha misy izay mety fa raha tokony ho vitako ve tsy ho ataoko ihany a.
dia ahoana? dia miakina aminao sisa fa havonina tsara mba hitanao ihany le olana ao tokantranonay zany dia sao dia mba misy azoko mba hifanampiana amin'ny ray aman-dreniko e. aleo lesy loha dinihana zany fa tsy tapaka zao a. eny ary raha misy ka sora-betsaka anao a. Hono aletsy Remy, mba fantatra elahy moa hoe amin'ny 1:20 zao. fantaro tsara zany ka. Dia izao elahy vao miditra ny trano. Avy taiza zao elahy io? Amin'izay miaraka amin'ny fofotoaka. Ye, inona zany? ny aloha tonga dia teneniko hoe mama aloha aza miteniteny mihitsy nandray mbavatra fa re tata dia mihainao fa raha hainao Reny lahy io koa tsy mila meno mihitsiny a. aza mba manao an'izany letsy. Tsy maintsy miteny aho rehefa misy tsy mety atao Remy a. Fa taiza elahy? fa ny ataonao ve mba mety manontany ny ataonao mety. Ny teny rainao tsy valianao fa za ihany no asianao eo. Taiza elahy? alatsindry dada va ohatrany mba nisy kely fiarahana kely zay ny mpiaramenatra taloha e. Mbola nalelo kely andro zalahy zany dia ohatrany somary Dia fantaro tsara rehefa Mihodina va kely kely tany. ihany no mialibe a. Misotrosotro kely dia rehefa avy eo lasa mamy be. Dia mety zany. Modimody alina kely dia rehefa avy eo tsy mody tsony koa. tsy ihany le izy e. Taiza indray zao nahita vola? ka mila vola zany rehefa mihodina any fa mivaliaka amin'ny fotsiny mba Mba manao côte mananatra police eo dia mba ihany aletsy fa ohatr'izay dia nino ho avy a? Fiainana ty tsy azo atao sangisangy fa mila mieritreritra tsara ianao. ka zay le fiainana zay mihitsy no mahatonga nyzaoko. Za aloha tsy te hanan-dratsy a. Zay no mahatonga amin'ny teny. aloha mba endry ihany hatramin'izay e. Dia ho adala amin'izay zany ato ato fa hatramin'izay endry. Angamo rehefa hoe somary mba mihodina kely dia hoe maditra na hoe ohatr'izany. Ka araka ny teniko teo fa ny kely ihany no mialehibe. Manandrak'andrana eo anao dia tamana ny farany. Sady miteny aminao a Remy amin'ny tiniky namanamany ity a. Ivarina kady ny farany. naraka ny dianareo zany varimbarina any tsika. Dia hitondra makaiza moa letsy zany. Rehefa hita tsy nety ve ny fiainan'ny ray aman-dreny dia hizorana koa zany. Elahy zao tokony hananatra anay. Tokony hananatra an'ireo zay zandrilahy reo. mihitsiny saika ho teneniko fa ny anao ny tonga aloha. anaro vadinao fa io mila fananarana be dia be fa tsy za e. Fiainako zany aza hidiran'ny lahy zany. tokony tsy hifampitenitenitsika rehefa samy manan-kilema fa tsy mety zany. zay tokony ho tenenina fa reny ianao rehefa nanao nataony izy ohatrany za andray ary ny fiteranao. Ny aho aloha amin'ny maray-pianakaviana dia miteny ihany a. Tsy te hanan-dratsy aho. Ary za tsy te hikasy tanana. Fa mba eritrereto tsara ihany ny zavatra atao. Tsy mitondra makaiza le tiany ditra. Azo lahy zany. lao zany olo hoany amin'izay fa le varo hoanina raha misy. Aiza nasianao an'ilay variny teo Rolandy? Efa mifondrako tsara eo mbola tabatra eo. aza foazina maraina atao fa alao mba atory a. Fielahy moa foazina anao inona? Tafandrimandry. Ohatrany matsiaro reraka be mihitsy ary Rolandy amin'ilay mitondra posy e. Hitako mitoe-batanao mihitsy aloha e. Karoko hevitra fa tsy lasy ty. Tsy vitako ny anao an'ity maritra ka. Dia inona ny ataonao? Efa nita zavatra fatao? Andao rangahy hivarotra. Varobarotra kely izay zavatra azo amidy ohatra n'ireny olona mivarotra rehetra ireny. Sady ilay izy koa ohatra nefa tsy dia mandeha loatra intsony be dia be ilay mpitondra siklôposy. Dia manana fo amin'izany ve alohanao e? Nikaroko ako. Mamorona. Inona no foronina eo? Amidy indray ny zavatra ato an-trano. Tsy maintsy miainga amin'izanyko. Izay lasany afaka soloana e. Tena tsy vitako marina e. Saika tsy tafafo aho teo fa tena mavesatra daholo hatrany etapon-dohako hatrany am-paladiako. Ka za koa ohatrany tsy vitako izany hivarotra izany ka.
fa ahoana ianao zany dia tsy mba vonona hifanampy amiko mihitsy amin'ity fiainana ity fa dia avelanao hiady rery foana. Izay indrindra zao saka voateneniko aminaoko. Ninona? Andeha indray aloha. Andeha ho aiza? Misy zavatra ataoko e. Landy a, fa inona mihitsy ny ao amin'ny sainao ao e? Vao tsy manamanana kely tsika, vao sahirakirana kely tsika dia andeha indray ianao. Izay fieritreretanao azy aloha e. Dia sahanao foana zany manitsakisaka ny tokantrano ity. Dia vitanao ny andahoanay firmy anakireo ao anatin'izao fahasahiranana izao. Mba saina inona loatra ny ao amin'ny sainao ao? Ka tsy maintsy mandeha. Ampahafantariko anao nefa, efa fandeferana be mihitsy ny nandraisako anao tato. Iza ny lehilahy vita an'izany, mandeha ianao any tsy miteny, tsy fantatra hoe taiza na taiza firy andro. Miverina trany ianao dia raisinay soamantsara. Izao indray dia andeha indray. Eno ho andeha. Za dia milaza aminao a, fa raha mandingana an'io varavarana io ianao tsy miverina eto intsony ianao. Azonao zany? Tsy mila anao intsony a. Ka tsy hitako izay ho lazainanao ka. Fantatra nefa misy lehilahy miaraka aminao any. Na tsy mitsotra an'izany eto ary ianao. Dia leoleo mifahantrana ato ianao dia andeha indray raha vao izao ny zava-misy. Sy ninona ny sy? Ndana ho rony ny entanao rehefa izay koa ny tianao e. Mandreraka. Andeha. Lasa any fa vita kokoa raha angano fiainako a. Dia hoentinao ny ankizy sa tsy hoentinao? Janona aminao eziko. Vavy tsisy loha mihitsy tony. Lasa mandeha any fa sao dia anjerany fa tsy zero koa a. Veloma re, sady ny entako koa efa vita. Veloma angano betsaka any. Remia. Fazalitsy. Ahoana? Tsy aro tsara ve lahy? Ie, fa ahoana? Inako ty manakotaba ty. Mivoaza aingana aloha vetivety. Lasa indray mamany laisany. Inona? Andeha indray ho ny mamany laisany le tsy dia ndana roza. Aiza? Efa lasa nivoaka iny, lasa nivoaka iny. Alohanao kamary a. Dia izao a, ino tsara? Arao izay alehany a dia jereo mihitsy. Ty misy vola, misy 10,000 ty raha mandray tomobily izy dia arao any amin'izay misy azy any mihitsy. Ay, eny ary Dia izao a, raha ohatra ka misy lehilahy hitalamy miresaka aminy any na mifanao fotoana aminy na ohatrohatro izany, tonga dia vitao letsy. Izay mihitsy ny fa za koa tsy anaiky an'izany tsony ka. Zay. Lasa aloha fa sao dia tsy tratrako tsony. Aingana. Ie. Lozangery mamy. Fa inona indray e? Lasa atao indray landy. Lasa indray izy hoa. Sao ve? Tsy ty fiainako ty fa kivy a. Tena kivy a. Andriamanitra. Tsy hitako izay atao mila amoy foa nefa zazakely ny tena mampalahelo ahy. Ary sao dia mba azon-javatra ary ny Tsy vehivavy. fantatro mihitsy ry mama. Ahoana koa ary? Mba miaika vao sahirakirana kely izay dia lasa indray izy. Sao dia mba namisafianao. Dia tsy fantatro mihitsy ato. Fa zao koa no zavatra mahalasy eritreritra. Hoy ahoana? Tamin'ny andro nandehanany maly izay. Vao lasa izy a dia nasiako narahany Remy. Fa tsy niverina koa aho Remy. Aia koa e? Tena izany no tonga amin'ilay hoe naniraka maly latsaka. Tsy fantatro izay antony nanaraka azy mary, nasiako nanara-maso any amin'izay nalehany any. Tsy niverina. Dia inona natao amin'izany? Tena tsy mandray an'iny intsony aho raha miverimberina io iny. Vita izay vao tena vita ny tokantranonay. Vita tanteraka. Orjoary a. Aza tonga dia miteny an'izany aloha ianao. Ka tsy misy asony intsony anie izao fanambadiana izao e. Aminao ve dia mbola misy valeur izao tokantrano izao? Ka mbola tsy fantatra izay mahazo azy ihany.
Ary sao dia mba ianao koa ary zany no miray tsikombakombanitra zany ny teninao e. Azafady a, tsy izy hidirako mihitsy ny fiainanareo. Fiainanareo manokana izany, aza mba zany ao fatopatotra amin'izany. Ka raha ny teninao zany aloha ny fieritreretako azy dia ianao mihitsy zany mampirisika azy andeha lazainao hoe raha miverina izy dia ohatrany hoe raiso ihany zany. Ka mampalasa ny saiko ange dia izao e, mamany zany lasa, dia ny zanany koa nanaraka azy ihany, dia tsy hita hoe nakaiza izy mianaka. Izay no nahatonga na ny teny hoe tsy fantatrao izay mahazo azy ihany. Dia ny eritreretiko izao tsy haiko raha mety ity fa metraka taratasy any amin'ny polisy a. Fa tsy vitako tsony nareo zazakely reo ary izy ny lehilahy vita sady hiasa no hikarakara tokantrano no hitaiza. Alefako any amin'ny zazakamboto reo fa tsy vitako ry mama. Mety koa aloha ilay hoe manao taratasy. Sady fitoriana mihitsy ny any no fangatahana fisaraha-panambadiana fa tsy lasa tsony izao. Fa izao aloha ny teniko aminao, aza maimaika amin'izany. Maika amin'inona? Fa ny ahitana izy mianaka aloha no tokony ataontsika. Aiza ny ahitako azy amin'ity fiainany ity? Lasa any amin'ny toerana tsy fantatra any izy nga izy eto amintsika eto. Aza maika nitory izany aloha, nanao fisaraha-panambadiana mba hainao ihany a. Ary mba ahoana ozy ny ray aman-drenao amin'izao zavatra miseho izao, mba efa naheno ve izy? Ka ry zareo koa ny afilavitra tsy azo amindrony. Olona ny tamatavy dia ataonao ahoana ny hazakazaka ho any. Zaho koa tsy manana ny numéroany dia tsy hitako izay hitsoina azy. Raha ny eritreritro aloha a, Sa ve za tsofinao rano raha kavady hosolony? Orotsoary a, aza maika amin'izany ho ahy ianao. Dia ina ary mba vahaolana omenao anahy? Han? Anambady ianao dia ahoana ireo zanako ireo? Ka hitaizan'ireo ny angalako vadiko. Hidikiso ve? Inona ary ho any vahaolana omenao anahy? Zaho ary e, atero aty ilay kely indrindra ho tazaiko, raha izay manahirana anao. Eny ary dia za zao tsy manam-bola omenanao hikarakarana ny sakafo ianao fa dia mba vita fitao eo a. Tsy maninona ka. Tadandremi Tadandremi Mandroso. Manao ahoana ianao? Ay ve anao e? Ie, za ihany. Tranonay ty misaritaka be ry. Sy hitanao ihany fa tsisy vehivavy ato. Tsara mba gaga. Vaovao nentinao atao hoe petrapetra nefa. Za tsy petraka ka. Za koa maimaika fa mba saika mba hiangavy sira aminao a za fa lehibe koa ny anay tsy eo. Inona moa siry io e, io tsy boaty tsy mba jereo kely raha mety mbola misy coca-coca ny ao. Ao ary hoe tena marina raha mba misy tsony izany. Lany zaniko, mihinana matsatso koa izay zany androany ery. Dia ahoana izany? Tena tsisy e, miala tsiny fa tsisy. Na sira vovoka ary ve tsisy? Io boaty siranay ato. Ary sao dia mba misy kitay menaka ary aloha aminareo e. Tena tsisy raisana mihitsy aho. Io tsy mifantaperanay nga koa azo nandrehatra afo izay hatramin'ny malerive. Tsy hitanao fa dia tokantrano misy olana anie ty tokantrano ty e. Ary sao dia mba misy figo ary aloha fa za ary ty mbola tsy mivangy volo mihitsy hatramin'ny Inona maraina. reny figo ato e. Ianao izany koa toatra manady ihany ka. Zavatra tsisy daholo izany tadiavinao izany. Nanao ana ihany ilay olonareo Islandy e? Tsy hita rezistiry tany sa fa tokantrano tsy ahaka nefa dia efa miahaka moa. Tsy mbola niverina mihitsy izy sady tsy naharenesam-baovao. Dia tsy fantatra mihitsy izany hoe lasa izy na lasa izy. Fa na inona aloha dia efa vita ny aminay. Tena efa vita. Aiko i? Tsy isa tsony ny andray an'iny eo. Za indray dia tsy handray azy tsony raha miverimberina eo iny. Dia inona izany ny ataonao amin'izao? Ka inona moa no ataoko fa dia tsy maintsy hoe arak'ilay fitenenanao hoe tanàla very sampy. Manova ny mety. Dia hitady solony izany. Mazava ho azy izany. Samy mahavitako. Hita ho a. Ka raha hitady ihany ianao ry Dadandremi aza mitady lavitra.
eto akaikely eto misy. Mba be vazivazy loatra ny ty tansy ty. Marina izany. Mba sakafo amin'ny maso. Ianao izany rehefa mivoaka ny tokotanareo dia tsy mba mierikerika mihitsy. Hatramin'izao aloha dia rehefa hoe voky ny trano hanetsena dia tonga dia hanetsena. Tsy mitoditodika mihitsy. Aiza moa ianao tsy ataon'ny landa ohatr'izao ka kay moa izany ny toetranao. Ny aloha izay mihitsy ny toetrako e. Misy fitenenana izay manao hoe tokapo ohatry ny siny tsy manam-po afa-tsy rano. Tsara ho fantatra ihanyko. Ie. Fa hitanao, ilay vehivavy mipetraka aty amin'ity trano mavomavo ity mety tsara aminao. Trano mavomavo izy. Ty ampitanareo varavarankelyko rena. Fa tsy nareo ve no mipetraka ao e? Ie. Ty tansy ty koa ny raga dia tena Marina raga? Fa ohatra nefa hitako nisy lehilahy niaraka taminao anie. Oviana indray izany? Oviana indray mody faniny ao nefa hitako foana misy lehilahy miarakaraka aminao iny. Mamorona indray ianao fa tsisy an'izany e. Aleo dinia izany dia mety aminao hoe izao aloha izao tokantranoko izao izao hitanao izao ny tranoko. Ka alamiko io rehefa tonga ato ako, nga io korotana ohatr'izao raha ato. Misy hoe eritreretina izany ry tansa. Mbola eritreretinao amin'izany? Misaotranao amin'izany fa tsy maintsy dinihana tsara ny fiainanako. Tsika olo rehefa mifankahita isan'andro isan'andro mifankalala toetra eto. Marina izany. Fa inona ty zavatra ataonao ty ry Johary a? Izao ny atao hoe fiainanako. Lalan'ny olona rehetra izao. Nga za rery ny olona saram-panambadiana eto ambonin'ny tany. Ka tsy mety ange izao ataonao izao e. Mavesatra amiko ny nataony ry mama. Miala tsiny aminao aloha fa ianao dia mipetraka ora fozako foana. Ary misaotra ny amin'ny fandraisanao am-bola ho zanaka koa. Ka farafatiava mba vita tanteraka ny divorce. Izao ataonao izao nge natao hoe tokantrano maso e. Tsisy mivaky loha amin'izany intsony izao. Izy ary tsy manaja ny tokantrano za koa irarahany io intsony. Ny aloha dia izay mihitsy mifandraisako azy fa dia miala tsiny aminao ah. Ka tsy asoanao velively izao zavatra ataonao izao. Dia aminao izany aty amiko foana ny fahadisoana. Tsy hoe mandiso anao foana fa amin'ity zavatra ataonao ty kosa tsy misy amerarina ianao amin'izao e. Nitondrako ny fiainako ny aja izao. Rehefa nipotehany dia avela ho potika tanteraka any. Tsy mirarahany io intsony ah. Dia ahoana reto menaky ny ainareo reto? Rehefa adala izy dia miara-adala aminy koa ianao. Dia mety ve izany? Sika ianao efa mba eo ianao hijery an'ireo zazy ireo e. Ianao toko ray aman-dreny. Nga ianao adala mitovy aminay. Avelao izay no hiara-adala fa ianao mba mipetraha olon-kendry ray aman-dreny. Mba le fahasolavitra ihany ny saina ry Johary. Tsy zakako le fahorin'le problème anay ry mama. Tena tsy zakako e. Tena mifona aminao fa tsy zakako. Aza manao an'io moa fa mitrakay e. Ka mafy aneny manjoa e. Ianao nge lehilahy e. Mba jereo nge le zazakely ao an-trano ao. Mba ianao mantsiny ao amin'ny toerako. Tena fantako izany Johary a. Fa le zaza jerena. Isan'andro izy dia miantso anao foana. Ka malahelo an'ireo izy koa ary mama. Izay koa tena tsy zakako. Malahelo an'ireo zanako ireo. Mangina moa e. Izao no izy e. Akino amin'Andriamanitra ny fiainanao fa aza mivary lafo sy mamofy ohatr'izao. Eny ary. Fa aza teva ngainao ty tsika ramy. Ka efa niteny taminao fa marary ho ny andohako. Tsy tafatsangana teto mihitsy vao mitsangana dia fanina be. Marary andova dia tsy andehanana hiasa. Nefa nareo lehilahy. Ka rehefa tsy vita ny hery tansa dia tsy vita e. Nga izy ity moa akamoana fa tena tsy vitako mihitsy. Moa mivadinareo no tsy andeko izao ary kaiko. Lehilahy kamo velona tsy.
Mba aza miteniteny foana moa ianao e. Tsy fantatra ao izay manjoa dia lazainao fa kamo a. Ianao lehilahy indray ve rangamo matory ampandriana? Zany mamelona anao ato. Ka za rary misy anao mamelonako. Avela ho fato azy eto aza. Aiza moa landiny tsokivy. Tsa misy idiranao zany. Ary akombony ny vava mandreraka fotsiny. Ka leo be ako. Karaha leo Voafiry andro izay nipetrahako tato dia izao sahady ny ataonao. Ie, voafiry andro izay mipetrahanao tato dia leo sady ve ianao? Leo Mbola izy ty fiainana? Fiainana inona koa e? Aiza re tansa. Nga tsy mbola ianao le hoe mifanambadiana tahaka ny lambana koa ka faty nisy raha. Mbola viana vao faty. Samy manana ny lambana koa. Zary tahaka ny andeha hodika. Fa tsy vitako tsony. Efa feo efa henoko matetika izany. Io e, toko hitanao io varavarana raha andeha ianao. Nga moa za mitazona. Ka tsy aloha zarana ny entana. Ianao ty ve mba misy saina sa? Misy saina mandinika ve vao miteny an'izany zavatra zany? Ka mivady rehefa misaraka dia zarana ny entana raha dia inona ny entanao zaraina ato inona? Dia zarana daholo fotsiny Io rehetra bozaka io, io eto anao ambongadiny ihany raha io ny tsy haritra ao. Inona io e? Eto. Dahana koa mandeha. Nana nambady amin'itony kamo velona itony. Nareo kamo indray no avava. Aza mampiakatra ny tensionko moa fandana mandeha rehefa te handeha. Efa feo efa ihaniko foana izany. Dana? Inona ny andrasana? Ako ny tsy mivazivazy aminao. So ilozaka eo izay vao hitomany eo indray. Tsy mitomany amin'ny vehivavy tsony izao lehilahy izao. Azonao zany? Tsy mitomany amin'izay vehivavy tsony rajoary. Dana raha andeha. Dia anao inona eto izany eto ampandriana eto? Fiainako izany. Velao fato azy eto afa tsy maninona. Nana fa lasa mampitombo ny aretina andohako fotsiny. Lasa koa e. Raha misy ilainao anahy dia io ny tranoko io e io manandrivo amin'ny varavarakelinao io. Atsovy hatreto fotsiny. Dana mandeha. Lehilahy tsy hanino tsy haninona. Tsy haninona ka nitaraikiraiky tamiko. Iza koa nitaraiky taminao. Vava fa ianao no tena tsy hanino tsy haninona. Dana mandeha any e. Lasa koa raha ngatia. Mandoto ny tranoko fotsiny. Kay! Vehivavy manadala. Hay rehefa vehivavy mitovy daholo. Za koa raha matoa tsy hanambady tsony a. Inona raha iko an'izany e? Aoko fantatrao tsara zany. Tsy mila vehivavy tsony izao lehilahy izao. Za nga no fato azy eo. Tahak'izay ihany aranga nanaraka ny tenin'ny mama. Reny tena vehivavy tsy fanao ianao. Inona koa ary nidirako tamin'iny? Ohatry ny azo mpanafody izany koa. Za hoe tena manao fanafody tokoa io. Tonga dia ohatry ny nanaiky izany fotsiny anie rehefa niteny izy hoe izy alainy. Tsy nandinika tsy namakavaka akory. Soa ihany aloha fa lasany. Anahoana nga ny hafaran'ity fiainako ty? Dry, ary mbola andeha ho aiza indray? Adingo ao mbola tabatra any afokasikako. Afikasika taiza koa? Le mividiko tamin'ny maraina e volako ange vidanako an'iny e. Zany ary moko izay afikasika avy dia tsy fohy ho anahako. Sy ary tony kosa izany Ary aza korotanao ny trano. Inona ary ty adalanao ty afikasika ny alainao ny tranoko ny akorotanao trano ty? Ery ty teto. Fa ianao viadala e? Inona ty manakorotana tran'olo ty? Zay. Tena vehivavy lasa daly ty. Zao ny nidirako teto amin'ity trano ty dia aleo hivery ny korotana ohatr'izao. Zany nandamina an'io. Andriamanitra, tena mipiky ty. Zay efa baibay ianao mahereza. Sendran'izay vehivavy marary saina marina. Henko an'izany. Orjoary fa maninona dia mampijaly teny ohatr'izao ianao? Maninona ianao raha mba tany amiko ny teny hoe marary fa dia mampijaly teny ohatr'izao? Ka dia anahirana anao foana nety izaho ty ry mamy. Ka aloha izay efa hiafarany fiainako eto dia ho anahy rery.
Ianao aza Zao ny manao anjarako. an'izany. Ka ianao efa mba sahirana amin'ireny zazy ireny ve dia za koa dia ho vesatra ho anao. Ko raha mihamarary ato ianao dia ahoana ny hafaranao raha maty rery ato ianao? Ka efa izay ny anjarako izany. Za moa hanao inona intsony. Aza mamoy Dia fo izao izany tsara ny tsoary a. Dia izao tsara ireny zanako ireny. Dia ampafantaro an'indreny raha mbola misy fotoana iaonanao aminy any orinany hoe mazaka hoe ny zavatra nafafinao ianao. Andray kosa ry tsoary. Ka marina izany. Aza manao farateny ohatr'izany ianao ka. Dia inona izany no vaovao nentin'i mama? Tsisy fa dia mamangivangy anao fotsiny a. Misaotra mpamangy. Fa hono mama. Ny hofa-tranoko ity tsy voalohako intsony dia tsy maintsy hiala tato aho. Ka mety ve raha mba miangavy kely hitapifipify any aminao any aloha mandrapahita izay ho ataoko. Inona moa tsy mampety an'izany? Sady misy efitrano iray malalaka nge ao e. Misaotra betsaka e. Mandra-paha aloha dia mipetrahana. Zanako foana ianao na dia tsy eo ary landy. Makasitraka e. Dia mety very mama raha riva na raha pitso tonga dia mifindra makany sa mbola hanomana an'ilay trano ianao? Mety ka. Lana tonga dia bataona entana. Aza hitako ka ilay tompo-trano sahady ary izay. Izy izany. Mba jereo kely hoe fa sao dia ilay olona mihitsy izay. Remy? Dada? Fantaizinareo? Fa hono izao Remy a? Fa inona tia nataonareo rakisy a? Manao kilalao fiainana mihitsy any nareo izany. Tsiry bebe nisy antony ny antony nandehanana aty eto. Ninona fanazavanareo eo dia ny ahy efa mazava ny fanapahan-kevitra tsy mandray anao tsony aho. Ianao aloha ry dada. Inona ny mbola ho azavaina amin'izao ary se taiza e? Maninona n'izao vao miverina eto? Niaraka tamin'ny mama Niaraka taiza nareo? Resaka lavabe zany fa toneo aloha ny fonao ianao hitako mbola misendoatra be. Ka moramora ve izao zavatra io bebe an'seho nahita teto fa saiky maty a? Tena marina mihitsy izany. Izao ny vokatry ny nataonareo izao. Izao ilay rangahy io lasa marary fo be. Za aloha tsy teny mihitsy ahy e. Avy aloha Remy no anazava azy. Tsy ino mihitsy nareo mantsy ny amin'ny zavatra rehetra nitranga. Eny marina izay tenin'ny mama izay. Dia taiza se? Ianao tsara raha nambarako sy tantarako azy Voany raha teto mama dia nasainy dada narahako. Ary rehefa narahako izy dia tokony analana nalihany. Dia tiako no milaza aminao fa tsy taiza izy ary tsy taiza zahay fa nitady an'reto. Tanao reto? Jereo tsara. Inona daholo ireo Remy a? Saizy ireo? Reo. Tao vola be? Tao anatin'izay fito volana tsy nateo anay izay dia izao ny zavatra mivaingana. Tao vola be iza namianareo andreo? Tsy taiza ireo fa vokatry ny asa saranay mianaka Tamin'inona aza vao aingana fa maiky iaino zavatra resahanse a? Izao ary tamin'ny mama le tsy teto tamin'ny voalohany iny dia efa nisy contrat nataony tamina vazaha. Vatikeliny? Tsisy ifandraisany mihitsiny. Olona miantra ny malagasy ary izany vazaha zany. Vazaha manao inona? Mampiasa olona enina io vazaha io ary manana kariera izay anazy samy rery any amin'ny faritra atsimo any, any atsimo mibity. Ary io toerana io dia mamokatra be tokoa resaka renakibon'ny tany ny resahana. Iza nahitanao an'izany? Namako mpiara-mianatra tamiko taloha mba nalahelo ahy. Hita n'ilay fahantrahantsika sy ilay fahasahiranana dia nitondrony an'izay vazaha izay aho. Tena marina ve izany Remy a? Izay mantsy izany izao no nahita ny zava-misy tany a? Izany marina ry dada, tena tsy naditry mama fa nikarama izy. Ary izay dia miala tsiny hoe tsy nampilaza araka ny teninao. Nisy antony manokana ny antony. Ka ihetiko aloha tsy azoko nahoana ny tsy nitsoronao tamiko izany hatramin'ny voalohany. Avelanao ikorotana ny fiaina tokantranontsika ary nahoana koa no nilozanao zazakely tsy mba niresahanao amin'ny atsipiriany izany zavatra izany. Izany tsy hisakana anao rehefa hita fa marina sy tombotsoa antsika ilay izy. Nieritreretiko hoe hanimba zavatra be dia be ny firesahanao satria fantatra fa
Tsy anaiky mihitsy ianao ny andehanako any. Indrindra moa ny asarotam-piarinao. Ny tena marina zany tata dia izao a. Mama miverina tamin'ny voalohany iny a, na dia vola mpiary tany dia nieritreritra izy hoe tsy hiverina kany intsony. Fa noho ny sahatsika teto a, sy hoe izaho mirenireny sy lasa saika naditra dia nanapa-kevitra izy ny hoe hikaraha mandray, satria izay ny vahaolana hita fa mety. Tsisy olona merariny ianareo amin'izany mihitsy na iza na iza. Olona mandao tokantrano izao ve dia ho ara-dalàna. Hoe, ay ve tonga nareo e? Manao ahoana nareo? Salama. Azafady ry Joary fa izay vao tafaverina. Inona koa ataon'ny tany saty? Eno a? Minga kely aloha ianao ry Joary fa mbola diniko ambany ondanao any ny figo sy ny fitaratrako. Figo sy fitaratra? Ndana moa ianao mandeha any fa mahakamo e. Aza manadala olona eto. Akan'izay fotsiny dia andeha fa tsy hanadalanareo izany ka. Fa ahoana izany ry dada? Meo aloha zavatra tadiavina. Fa maninona any ambany moa zany ny figony sy ny zavatra ilainy? Orse dia rehefa avy eo azavaiko. Zara magagako. Iny fitaovanao. Tsy mazava mihitsy. Saotra e, lafa. Mila fanazavana manokana kosa izay resaka figo sy fitaratra izay ry dada. Izay ny ilay noteneniko anareo teo hoe manome tsiny anareo e. Lozanareo ny tokantrano. Lozanao moa marina kokoa izany ry landy mitodika aminao mihitsy. Tsy nazavainao a ny antony nandehananao zao iny vehivavy iny zany zao a nametraka olana tato. Dia raha azoko tsara izany dia nampirafesinao tamin'ny tany sa? Izay no izy e. Makorelina angeny ry dada miaraka amin'ny aby ty olona rehetrarehetra ty e. Ka tsy hitako tsony se aza mena tsiny a. Amin'izay olona eto an-tanàna hitsy amin'ny varavarana hita amin'ny masonao hitsy fa tsy olona lavitra koa. Fantatrareo tsara iny. Tsy manitra tena vary lavo mihitsy nareo a. Ka mafy ny problème natrehako teto ry se aza mena tsiny a. Ka izany ianao manao ny ataonao ko izany ho endrika ianao. Fantatrareo moa le fitenareo ny vitsy mikitrana rery. Fa izao aloha Tsy e. maintsy misy antony tao. Raha pitahaiko no mety hoe olanay sy mamasolanao dia ny anao mibe indrindra satria ny anao fampirafesana mihitsiny. Mamangana pirafy. Ka iza morseny alalako hoe tsy nanao an'izany izy tany. Nareo tsy milaza, tsy mampafantatra, tsy ninina nataonareo samy diso izany tsika ny tena marina. Sa ahoana ry mama? Koa ary tony tokantrano tony. Izao ny fandehany a. Efa teo mba vahoana faravahana mihitsy ny tokantranonareo. Ny antony a, samy diso na ny andaniny na ny ankilany. Izay mihitsy. Za tsy nanao an'ireny zavatra ireny. Raha tsy ianao ny ala teto ry landy. Eny e, manampy an'izay tenin'ny bebe izay a. Samy manana fahadisoany sika. Anisan'izany no tenako miteny. Nefa ny tsy afaka manamary tena koa ianao hoe nisan'izay zavatra izay dia eritreretina hoe ho marina ny vahaolana izay niketriketrehanao sy vitanao tato. Fa manana fahadisoana be lehibe koa ianao na tsy izany ary. Izany hoe rehefa dinihana izany atsika rehetra ny fahadisoana e. Aleo raha olona fiainam-baovao indray no iainana manomboka eto a. Sady ireo zavatra nentina Seremia ireo dia porofo manamarika an'izany mihitsy. Ny farana teo ilay tantara nitondra ny lohateny hoe Korotamby. nandrenesanao an'ny Solofo, Hery, Luge, Saondra, Simonety ary Aina.